Raha-badoboko lafinaritra doboko vafalitafaraka amin'indray mititakarivany atalata ity ny tontolo politika no ifantohan'ny sainy be sy ny maro amin'izao fotoana izao. Isan'ny vaovao entina amintsika mititakariva ity ary ny faneho-kevitra nentin'ny ankolafy Ravalomanana makasika ny fanapahan-kevitra sy ny andro farany izay tokony nametrahana ny anaran'ireo kandidà hisolo toerana amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika manaraka eo ihany koa ny mandidina ny faneho-kevitra ireo antoko politika mandidina ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny CES ny tontolon'ny fampianarana kosa indray dia azo fanampiana ireo mpianatra marobe eto amin'ny nosy amin'izao fidiran'ny mpianatra vaovao izao. Mitaky ny fampiatoana sy ny hanafoanana ny didy izay navoakan'ny CES farany teo ny ankolafy Ravalomanana tsy nanolotra kandidà hisolo toerana Andramatoa Lalao Ravalomanana ihany koa ity ankolafy ity etsy ankilana nefa tsy tanteraka ny fihetsiketsehana izay saika ny tanterahan'izy ireo tetsy amin'ny kianjana Ambohijatovo tamin'ity andro androany ity. Nanolotra kandidà hisolo toerana teo anivon'ny CES ny ankolafy Ravalomanana araka nambaran'Andriamatoa Mamirakoto Arvelo nandritra ny tafa izay nataony tamin'ny mpanao gazety androany fa metra-pialana tsy ho ela ny solo tena ny ankolafy Ravalomanana ao anatin'ny CES. Didy navoakan'ny CES andininy voalohany dia milaza mazava tsara hoe tsy azo ivalozana nefa ny valozana ity CES faharoa ity. Dikan'izay zany azo ivalozana ihany zany dia didy susceptible de recours dia zay mieritreritra fa afaka azo mitakiana somatsara ny fanovana an'io didy izay navoakan'ny CES. Rehefa azo novaina voalohany izy azo novaina fanondrony azo novaina fanotenina arak'izay mampety azy mba hampilamina ny fifidianana satria fifidianana milamina no angatahantsika fifidianana demokratika ary fifidianana ao anatin'ny fitoniana tanteraka ny tadiavintsika raha izay ny hampilamina ny firenena na CES fanindiminy ary napetraka eto tsy maninona akory zany. Ny ankolafy Ravalomanana izay manamafy ny fanoherana ny didy navoakan'ny CES ny sabotsy lasa teo ary saika hanao hetsika ho fanoheran'izany tetsy amin'ny kianjana Ambohijatovo androany. Tsy tanteraka nefa izany na dia nisy aza ireo olona tonga teny Ambohijatovo sy ny manodidina dia nemitra tamin'ny ora farany ny mpanohana ny filatsaham-kofidia Andramatoa Lalao Ravalomanana. Tsy tanteraka zany androany ny fionana amin'ny vahoaka Antananarivo sy ny manodidina misy ny tonga avy any amin'ny faritany anao an'izay le hoe faneho-kevitra izay anoherana ny didy navoakan'ny CES izay manala kandidà vitsivitsy tsy ho fidiana ho filoham-pirenena. Ao anatin'izany indrindra ny kandidà atolotry ny mouvance Ravalomanana Lalao Ravalomanana dia tsy tanteraka zany ny androany fa eto koa zay zany dia rehefa marobe ireo antso eninay avy any amin'ireo vahoaka eto Antananarivo ihany koa hoe alao mba tsy tohitohinina aloha ny fandehanan'ny fanadinana baccalauréat dia mieritreritra izahay hoe alao ary ajanona mba sanatria tsy ho eritreretin'ny olona hoe fanakorontanana ataon'ny mouvance Ravalomanana sy ireo fomba azy amin'izao atao zao fa tena faneho-kevitra madiodio tsisy korotana ao anatin'ny filaminana sy ao anatin'ny fitoniana tanteraka no naovana an'izany dia rehefa nandinika sy nandanjalanja izay dia nanapa-kevitra fa tsy ho atao zany ny faneho-kevitra androany fa dia ho atao amin'ny fotoana manaraka izay mbola ho lazaina aminareo ihany. Araka ny fanazavana dia tsy nahazo alalana anatanteraka famoriam-bahoaka ny ankolafy Ravalomanana no marian'Andriamatoa Mamirakoto Arvelo ihany koa fa anisany hanao sakana tsy hidirana ao mikianjana Ambohijatovo mitandro filaminana. Ny ankolafy Ravalomanana izay nilaza fa hitsy amin'ny kianjana Tsaramasay Akorondrano no anatanteran'izy ireo ny hetsika fanoherana ny didy navoakan'ny CES. Rapitso zay dia manome toky fa dia tsy voaka mihitsy ny faritra izay omen'ny fanjakana anay dia ny eo amin'ny tany mena be eo Akorondrano zany dia eo izay nanao ny faneho-kevitra hoe tsy korotana mbola verina mandeha tsy korotana nataonay fa faneho-kevitra ary dia izay no angatahanay mitandro filaminana teo mba hadraina ndraiky mba amin'izany fitalonan'ny filaminana izany. Mikasika ny fiarahan'ny ankolafy Ravalomanana sy ny ankolafy Rajoelina izay samy voailika ny kandidà natolotra izy ireo dia laza Andriamatoa Mamirakoto Arvelo fa mbola mijanona amin'ny fampiresahana aloha ny tanterahan'ny rotonta.